toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Velona ianao noho izany mbola afaka avotana. Manana fanantenana satria velona. Aka voasoratra amin'ny mpitoriteny toko 7:4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa zay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina. Fa ny amboa velona no tsara no ny liona maty. Miraisa saina ary mahazo toa manompo amin'ny fifaliana. Araka ny voasoratra amin'ny Asany Apôstôly toko 2:9-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary dia niray saina isan'andro izy ka nazotrona keo amin'ny kianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsara-po. Mino fa ampy ho anao ny fahasoavan'ny tompo. Araka ny voasoratra amin'ny Korintiana 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe nefa hoy izy tamiko ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny rehareha amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Mahereza anangana fiainam-baovao ho anao olon'i Kristy. Matokia, manam-peona tompoko.